maloto zay nisan'ny tena hoe mampirorosainan'ny olona ary nisan'ny tena hoe masimba mihitsy ary ny tena fotoposainan'ny olona dia manjary manahirana mieritritra fa ho azavaitsika sy zay moa zany le ao anatin'le lalàna azy mbola anatin'le famelabilarana le lalàna sy fahasoavana moa tsika dia fantatra tsara mihitsy fa tsy maintsy azavaina mihitsy zany ny zavatra mety mampiahiahny olona indrindrandrindra rehefa i mivavaka ianao dia mbola misy ve ny maloto sy madio inona ny tokony hotandremana inona ny tokony tsy hotandremana mahakasika ny biby maloto moa zany izy io dia anisany ao anatin'ny fanekena taloha ihany koa mbola misy an'izy io anatin'ny lalà rafitra mipetraka ao anaty lalàna ihany zay anarana sy nantsiana ny zanak'Israely tavytaonandro mba tsy di nanany an'reto biby maloto ovakitsika moa zany le izy amin'ny Levitikitozy toko faha 12 no andra ovakitsika dia atomboksika amin'ny andininy faefatra dia zao no lazainy manao hoe kanefa izy am'izay mandinika sy mivakitritro dia izao kosa no tsy fihinanareo voalohany am'izany ny rameva faharoa ny iraka fahatelo ny bitro faefatra ny tsoa raha dininantsika zany zay zavatra zay lo mamba biby dia zavatra tena tsy azo amboamboara za zany tena mametraka foany jereo tsara le tenin'Andriamanitra hoe rehefa mitandrina ianao dia tena tandremo mba tena hoe fanaraka am'izay nandroatana azy zay nametrahan'ny tompo azy ny tandremana azy fa tsy tandremana amin'ny fombafomba mpivavahana na tandremana am'izay mety ho nampianarina anao nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra reo zany raha jerevantsika dia zao hoe ny rameva tsy fihinana ny iraka zany lo dia tsy haiko inona le iraka fa biby tsy aty moatra tsy aty Madagasikara le iraka iny zamany bitro misy aty Madagasikara ny kiso maloto zany reo biby reo raha ny baiboly no jerevana aty amin'ny fifanekena taloha moa zany ato amin'ny Levitikitozy toko faha 12 dia ny faefatra faharoa ny ao anaty rano moa dia tsika tsara fa be dia be zavatra mihetsiketsika ao dia raha jerevantsika zany rehetra zany dia zay rehetra tsy misy vombo sy kirana ozy izy ao anaty rano dia maloto zay zany ny fanazavany amin'ny resaka trondro ao anaty rano zany azan-dranomasina zana-mamy zay tsy fihinana andresantsika fa za tsy miresaka le fihinana fa le tsy fihinana zany lo ny tena hoe azavaitsika eto hoe ahoana zany le izy mbola mitry mandrakandroany ve ny tsy fihinanana azy sa afaka hoanina ihany fa hoanina miafina akio matsy problème misy mihinana fa mihinana miafina dia manahirana ihany izy ty re olona fa ho azavaina moa zany ary zay tory fahazafianina fandarana tsy manafina zavatra misy ary mamaky batsilana ny tenin'Andriamanitra moa zany dia zay ny mazava zany hoe le misy izay rehetra tsy misy vombony sy kirana izy zany ao anaty rano dia maloto dia raha jerevantsika zavatra tsy misy vombony sy kirana anaty rano aloha zany raha zavatra fantara dia ny malina sy ny krevety ny patsa ny drakaka ny inona koa zany maromaro tsy fihinana zany reny dia tsy azo hoaniny reny ao amin'ny resaka zavatra anaty rano resahana fahatelo iresaka zany amin'ny vorona indray anazavatsika azy eo zany dia ny amin'ny vorona indray vorona maloto ihany zany satria zany aloha tsy mijery vorona madio fa lava be raha ohatra ka hijery vorona madio tsika fa aloha vorona maloto ihany aloha zany dia zavatra maloto aloha zany resahantsika atonga atsika azo tsara n'le tena hoe tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana moa zany zay indrindrandrindra fa eo anatin'ilay famantarana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao na ny fahasoavana sy ny lalàna moa zany zay azavainantsika zany reto zany maloto amin'ny vorona ny papango ny voromahery ny goaika ny ostritra ny tararaka ny vorondrika ny hitsikitsika ny vorondolo ny manarana ny bisa ny sama maloto voltora vano takidiara maloto zany reo vorony reo dia tsy fihinana zany reo vorona ireo dia jerevantsika amin'ny andininy faefatra amby roapolo dia zao no lazainy dia ireo zo no zava maloto aminareo ary zay rehetra mitsiasika ny fatiny dia loto mandra-parivan'ny andro zany hoe zavatra maloto reo zany na ny tany amin'ny biby io na ny tany amin'ny zavatra tany anaty rano azan-drano na ny amin'ny vorona zay hitatsika eto dia maloto resantsika eto aloha dia ny filazany azy manao hoe zay nikiasika ny fatiny reo zo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fanekena taloha ho any jiosy ny resaky fiketo aloha tsika mametraka foana hoe lalàna dia natao an'izy dia rehefa hitantsika moa ny ankapobeny dia natao an'ny Israely tsisy hidirany hafa firenena tsy amerany intsony zany fa mametraka eto dia maloto mandra-parivony andro zay rehetra mikiasika ny fatiny reo na miompy an'ireo na mihinana an'ireo zay zany ny resahana eto maloto zany zay mihinana an'ireo tsy fihinana zany reo eo zany tsika mametraka azy fa efatra tsika dia ny amin'ny biby mandady ny amin'ny biby mandady moa zany rehefa tena jerevantsika ny amin'ny maloto amin'ny biby mandady dia hitatsika fa ahitantsika hoe nykiokiona ny totozy ny sitry sy zay rehetra mitovitovy karazana amin'izany zay resahany zany dia maloto sady tsy fikisika ny fatiny tsy fandrainy tsy azo piny izy
tany zao fa civilisé mandroso be fa misy miompy voalavo ary misy rehefa mihinam-boalavo misy ty amin'ny hafa firenena fa eto moa zany tena ny baiboly no ambaratsika de mipetraka in'le sitry moa zany ohatrany hoe katsatsaka sitry ohatra zany efa moa izy any trano tsy misy katsatsaka na tsisy sitry ny kikiona za aloha zany tsy mahafantatra an'le kikiona eto fa de vakiko fotsiny ny totozy de ny voalavo ohatra misy karazany maromaro misy totozy misy voalavo ihany nefa totozy fa ndray ngeda ndray kely misy le voalavo manidina raha manava filaza azy na fany reny rehetrarehetra zany de ambaran'ny ten'Andriamanitra fa maloto tsy fihinana ny henany tsy fikitika ny fatiny tsy fiopy tsy fandray tsy azo ifaneraserana asorona sy avana mihitsy hiala amin'ny faritany misy ny olona zay manompo an'Andriamanitra atany amin'ny Jiosy moa resahana eto zany andege vakisy am'izay de ny fatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo makasika an'ireo biby maloto reo ary de zao nolazainy any amin'ny volano izy ny amin'ny volano tany rehetra izay ilatsa amin'ny fatiny reo dia loto izay ao anatiny na inona ary ny volano izy de ho vakinareo any mako le zavatra manahirana rehefa tena tonga any am'le tena sarotra de elana fa tsy vita fa raha am'le tena mbola mety moramora hita zay azo elana ny eninazy de iretana ihany fa ohatrany takan'izay zany marina ka raha tsy manao an'izay de tena ohatrany takany very ny androany de ny androany ihany ary ny amin'ny vilany tany ozy rehetra izay latsahan'ny fatin'ireo dia loto izay ao anatiny ninina ary vilany de ho vakinareo andiny fefatra amby telopolo ary kanina fihinana rehetra izay asian-drano sy fisotro rehetra izay sotroina dia aloto koa na tamin'ny fanaka na inona na tamin'ny fanaka inona na tamin'ny fanaka inona ny fanaka zany fanaka zany de ohatrany hoe armoire, chaise, table de nuit, télé, radio, lecteur ina koa zany zay mety ho fanaka zany ao atokantrano ao zany misy fanaka ao misy fandrina ao misy zavatra be dehibe zany zay rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano ao zany de fanaka no filazan'ny tenin'Andriamanitra azy de mametraka mihitsy izy eto manao hoe ary de mametraka izy manao hoe andiny fahadimy amby telopolo no jerevantsika tsy manenina andiny fahadimy amby telopolo ary aloto zay zavatra rehetra ilatsahan'ny fatiny na fanendasana na vilany mirakotra dia ovakivakina izany mba maloto reny aro zava maloto aminareo eto zany de mazava be zany ny tiana ambara na ny tiany tenin'Andriamanitra olazaina indrindra ny makasika an'izany biby maloto zany fa raha ohatra ka sanatry milatsaka ao anatin'ny fanaka ny fatin'ireo na andadizan'ireo ngamba mazava koa zany de aloto resaka amin'ny baiboly fa ny fanaka rehetra zay latsahan'ny fatin'ireo na andadizan'ireo na ipetrahan'ireo de aloto mandra-paharivony andro de mila sasaina ozy izy andefa fita amby telopolo dingana kely ary raha misy fatin'ireo latsaka amin'ny voan-javatra fa mafy izay fahafafy de adio ihany izany resaka zany mahakasika am'le fanakatsatsaka de tsy maintsy misy eny antranon'ny olona izy reny ndraindraindray moa zany any amin'ny lakoty mafana de tena feno katsatsaka ny trano ny kadradraka maloto ny sitry maloto ny totozy aty amin'ny hafa firenena moa zany de tena betsaka mihitsy zany ary tena mbo mahagaga mihitsy zany fa tena betsaka aty amin'ny hafa firenena zany zavatra zany ary ny tranon'olona tena feno kadradraka feno katsatsaka ohatrohatran'izany misy voalavo raha tsy misy voalavo misy saka koa de biby maloto de ahoana zany le fiompiana saka nefa ianao raha tsy miompy saka de misy voalavo ao antranonao dia zany tianao voalavo sa saka fa tsy maintsy misy an'ireo zany ao antranonao indrindrandrindra amin'ny trano ivaiva sarotra ihany le sarotra be ary tena sarotra be mihitsy zany elana ny ty biby maloto ty lo hatreto fa zay ngamba mahatonga ny olona manao hoe tso ihany ny tena ientsana fa raha tsy mihina-kosoanao de fa vovontsy fa raha vao mihina-kosoanao very tena very tsy jeren'ny olona mihitsy zany hoe ao atokantrano ao anaty armoire ao tena misy kadratraka ao misy katsatsaka ao misy lalitra biby maloto feno lalitra ny tanàna zay ilatsahan'ny fatiny na inona de sasaina fa maloto tena mandray aty fampianarana fazafeniny ity vao ny lecteur sy ny télé anao fa ao daholo ny kadratraka no mipetraka maty velona sasao eny an-rano ny tsiopa nge sasao amin'ny rano nge maty ny kartamera vidy vaovao ay zany biby maloto tena sarotra be tena manahirana mihitsy zany raha ohatra hoe zay nahatonga mpeterany teny tsy zaka ny razantsika nely izy ozy ary tsika koa tsy nahazaky lalàny amin'ny biby maloto zany tena hoe surtout ianao aty amin'ny hafa firenena de tena ohatrany hoe tena zay alehanao rehetra zay jerenao rehetra zay hitanao rehetra biby maloto daholo
de ahoana zany ary ny amin'izay jentilisa raha ohatra ka hoe ny amin'ny biby maloto ny tsy ahavovonjy azy. Misy ny olona tsy mihinana biby maloto fa miompy biby maloto tsy mihina kisoa nefa miompy kisoa. Amidiny ny kisoa aveo de andoavany ampahafolo-karena. Mieritretra izy fa marina eo anatrehan'Andriamanitra. Diso ane zany. Misy ny olona tsy mihinana biby maloto nefa miompy saka. Saka ane biby maloto e. Izy miteny aminao fa tsy takosokosona hiaraka amin'io saka io anao ohatranao. Raha somary varimbarina izy ianao le lafiny saka amin'ny vilany, le lafiny saka amin'ny vilia. Biby maloto zany, tsy fikitiky zany. Fa aza rebireben'ny olona fotsiny ny kisoa ihany. Ny patsa ny krevety, ny amalina, trondro fibata, ny amvorona, gana, ny diso, dokotra. Tsy fihinana daholo zany. Misy ny olona rehefa tsy mihinana fa miompy de ompinao atao inona le izy efa tsy hohaninao. Maloto ve de kirakirainao eo. Vitanao ve zany? Fa aza mitandrana zay tiana tandremana ihany fa tsy mety an'izany Andriamanitra. Matoa izy nametraka an'izany ho an'ny Jiosy. Jiosy azy ane tsy nahavita an'izany. Jiosy azy ane tsy nahatanteraka an'izany. De tsika ty amin'ny hafa firenena rehefa ty amin'ny jentilisa ny etrehitra fa hatanteraka an'izany. De laza fa tsy mihinana biby maloto. Fady. Ary marina fa Baiboly de fady any amin'ny Jiosy zany. Ary io farazavana be viditra makao fahasoava tsika de hitanao tsara hoe ahoana andray ary ny ao amin'ny fahasoava satria fahasoavana no anantsara ananany jentilisa antsara amin'ny fansakan'Andriamanitra. Fa raha ny lalàna tsisy idiran'ny jentilisa kely lalàna e. Dikan'izay zany sarotra miala am'izany. Tsy mihinana ny henany ianao nefa sanatria ny vava mihinana amin'ny malotony. Manao azafady to, manao zay mihaiko ka tsy mahazaka an'izany. Fa ny anana maniry eny an-tsena ngere olona na vary na katsaka na ninina zany zava-maniry. Malotona biby maloto ake no ambolena an'ireny an'ireny reny. Taikisoa tompoko ny zezika an'ireny reny. Zay mahatonga amin'ny temana hoe sao de sanatria tsy mihinana ny hena fa sanatria ka le zavatra hafa no hanina. Sa ianao saky ny hividy zavatra eny an-tsena de anontany inona ny zezika ampiasainareo. Miditra goanao maty vo maika loza, zezika ramanavy, zezim-bolavo. Sarotra be. Sa hoanina de tsy miteniteny. Tandremy tsara re olona, tandremy tsara ra. Raha lasa napavy mandreny ty fampianarana ty fifazafeny ty. Mahitsy ny teniteneny eto fa tsy mikolakolaka hatria zay ny marina. Ny apôstôly Paoly niteny amin'ny Romanina 14 hoe raha sy malemy finoana kanefa aza mandray azy tsara nalony etreri. Ny anankiray de mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra. Ny anankiray de malemy finoana ka mihinana zava-maniry ihany. Ny zava-maniry nefa maniry amin'ny taikisoa, maniry amin'ny taindramanavy. Zao ndray zao taikakany, zezika kaka zany lafo be. Ary ny tena problema raha re olona de fa zezika efa maloton'olona efa dika am'izao no avadika ho zezika aniriny zavatra rehetrarehetra ndray de aniry amin'io vary de aniry amin'io daholo zay ambolena. Ahoana zany no elana am'izany? Mantiny tsara zay mana-tsay, jere tsara zay mana-maso. Efa zezika olona, efa tain'olona zao no ambolena zavatra fa avadika zezika. Fa rehetra am'izay de zezika na taimbiby, tain'omby, taikisoa, tainalika mbola tsy nisy aloha. Miala tsiny indrindra raha miteny an'izany fa za moa zany zavatra realiteny zany tsy hitako kosa tokony amenatra le teny zany zay ary zava-misy. Ahoana ary zany ny elana an'ireto biby maloto reto rehefa tsy hinana ny henany zany ny tena problema. Hinana ny malotony satria rio tena lafo be ny zezika reo ary raha vao tsy asianao zezika ny zavatra ambolenao aza manateny ianao fa hovanina na ho vokatra io mba mambole frezy aza mampiasa zezika kosoa nefa rehefa anaty tavoahangy sy anaty vera ny jus frezy asa aloha ianao fa so de vararembotra mampisalasala tsy tiako jeja nefa mihinam-balala tsy titriro nefa lasa manjony tofady fotsy nefa mihinandronono tsy tia ny henany fa mihinany zavatra maloto ny vory olona aty amin'ny jentilisa no miresaka za tsy miresaka any amin'ny Jiosy ary voatandra Jiosy zany any tonga de tsisy nenina tonga de tsy miompy izy tsy azoko am'ireo izy ny azy na olona aza ka jentilisa de tena tsy miray am'izany izy. Jiosy Samaritany hitanao fa tsy mifanao zao. Afa mihitsy zany ny Jiosy firenena voatokany ary nateraka mihitsy izy ahifady an'izany. Ainy miala am'izany. Zany zavatra misy kanefa moa tsika moa zany efa